tafavoreto moa isika noho ny amin'ny fotoana izay efa nifanaovantsika amin'Andriamanitra nomezana voninahitra azy ary ao anatin'izany no isaorantsika azy ny amin'ny taom-piasana 13 lasa sy angatantsika koa aminy mba hitondrana ity taom-piasana ity amin'ny fahombiazana ary indrindra jerentsika manokana sy ametrahantsika ny fiainany filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny ankonany amin'Andriamanitra. Ny perikopa 3 voalahatra androany ry havana dia mibanjina avokoa ireo zavatra samihafa izay mitany saina teo, fa ny ujerentsika manokana dia ny Zefania 3 ary tsy izy rehetra fa ny 9:40 sy ny 7:70 ihany. Dia mandrindra ny fanazavana dia ataontsika eo ambany maso io Zefania io. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Amin'izany andro zany dia holazaina amin'ny Jerusalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry Ziona. Jehovah Andriamanitra anao aminao mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondrina amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiompiana izy. Raha mijery ny taona lasa isika 13 dia nandinika nianatra ary niaina ny fanantenana isika mianakafy tamin'ny alalan'ireo perikopa maro ny fandimbya izay nitondrany fanahy antsika tamin'izany. Ary amin'ity taona ity kosa dia hijery sy andalina manokana ny amin'ny famonjena indray isika mba azontsika mamakafaka tsara sy miaina ilay teny faneva hoe fanantenana no namonjena ny mino. Inona tokoa moa no fototry ny fanantenana afa-tsy ny famonjena ihany, ary iza no vonjena amin'ny hafa afa-tsy izay nanantena sy mbola manantena mandraka ankehitriny ihany. Mora nefa ny mandala fa ahoana no fampiarana ny amin'ny famonjena, na maro ny tonga amin'ny fahalalana ny famonjena ara-tantara, fa iza kosa no tena efa tody amin'ny fiainana ny famonjena. Ireo perikopa nalahatra araka ilay voalaza teo dia manampy antsika betsaka tsy eo amin'ny fahalalana ihany ny famonjena, fa indrindra fa ny fiainana izany famonjena izany izay tanterahan'ilay Andriamanitra ny famonjenantsika ao Jesosy Kristy araka ny fampanantenana hoe amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ny Jerusalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry Ziona. Jehovah Andriamanitra anao aminao mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondrina amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiompiana izy. Raha io ampahany no raisina io ry havana dia tena Andriamanitra ny famonjena antsika tokoa ny tompo, satria voalohany indrindra mitondra fampaherezana ho an'ny mpanompony izy. Ary hitantsika amin'ny 9:40 sy 7:70 tapany voalohany zany. Amin'izany andro zany dia ho lazaina amin'ny Jerusalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry Ziona. Jehovah Andriamanitra anao aminao mahery izy ka hamonjy. Efa nikorosofahana tanteraka ny fiainan'ny vahoaka Israely tao Jerusalema, zany hoe ny fanjakana Joda zany, ny fanjakana atsimo tamin'ny androny taminany Zefania, na ilay Andriamanitra manafina na miaro zay moa ny dikany anaran'io Zefania io, ary mifandraika mivotoatin'ny famonaniana nety araka ilay hitantsika ao amin'ny Zefania 2:7 satria io ny votoatin'ny famonaniana Zefania. Mitadiava ny tompo ianareo tandefitra rehetra amin'ny tany izay efa nanaraka ny fitsipiny, tadiavo ny fahamarina, tadiavo ny fandefera, angamba ho voaafina ianareo
amin'ny andro fahatezerany tompo satria na dia niverina sy namerina ny olona tamin'ny fivavahana marina azy nefa tsy fivavahana nataony Josia zay mpanjaka tamin'ny fotoanandro naminany Zefania tamin'ny alalan'ny fanarenana ny tempoly fanamboarana ny simba sy ny famerenana ny asin'ny fanompom-pivavahana ary ny fitandremana indray ny lalàna satria ny mpanjaka mihitsy eto no mitarika amin'ny vahoaka tonga saina matahotra ary rehefa ren'ny mpanjaka ny teny tao amin'ilay boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy ary ny mpanjaka nandidy anilika pisorona sy Aikama zanaky Safana sy Akbora zanaky Mikaia sy Safana mpanoratra ary Asaia mpanomponandrina hoe mandehana ianareo ka manontaniany Jehova hoahy sy ny vahoaka mba amin'ny Joda rehetra ny amin'ny teny nyty boky voahita ity fa mafy ny fahatezeran'i Jehova zay mirehitra amintsika noho ny tsy niaino ny razantsika ny teny'ity boky ity anao araka zay rehetra voasoratra ho antsika ame tena tonga saina mihitsy ity mpanjaka ito ty dia izy mihitsy no mitarika ho amin'ny fandinian-tena indray ho amin'ny fiheveran-tena ho amin'ny fibebahana satria misy zavatra be dia be tsy tanteraka ny zanak'Israely manoloana ny sitrapon'Andriamanitra voarakitra amin'ny lalàna io lay réforme izay malaza be notarian'ny Josia zao nefa tsy nahafahafa ny dindony lasan'ny fireneny zany hoe ilay fahadisoana lasa tao amin'ny tantara satria tanora loatra ka tsy nanandrara afa-tsy ny fitariana ny vahoaka itoky amin'ny sampy sy amin'ny anomevana ny fitoerana hafa ny mpanjaka rehetra talohany ary nandatsaka raha marina maro izy ireo noho ny fitiavana ny toerana ary tao anatin'ny 7 taona no nanaovana izany zany hoe zany lay fitondrana 7 taona ny fandimby olona roa samihafa dia samy nandeha tamin'ny lalana tsy nankasitrahan'Andriamanitra avokoa areo riavana tena mampieritreritra misy ola hoe aoka ny olona rehetra samy atoky na anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana raha tsy avy amin'Andriamanitra eto anefa Manase raiben'ny Josia 12 taona no nanomboka nanjaka ary 50 taona nanjakana zao ny voalaza momba azy 12 taona Manase fony izy vao nanjaka ary 50 taona ny nanjakany tany Jerosalema ary ny anarandreny dia Efziba ary nanao zay ratsy eo mason'ny tompo izy tahaka ny fahavetavetan'ny firenena izay niroan'ny tompo tsy hoe ho anoloany izy zanak'Israely ary na dia ny raha marina azy dia nalatsaky Manase be dia be mandra-pamenina ny Jerosalema rehetra ho fanampin'ny Ota izay nampanontany ny Joda tamin'ny nanaovany zay ratsy eo mason'i Jehova mpanjaka faharoa andininy faharoa ka ny andininy toko faharoa ka ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny manaraka no ahitantsika ny momba n'io Manase zay raiben'ny Josia nandimby any Manase indray mpanjaka anankiray indray zay rainy Josia araky ny hita eto dia 50 taona indray 20 taona izy no nanomboka nanjaka zany hoe mbola tanora daholo le ray teo 20 taona ny ray 20 taona ary 2 taona monja no nanjakana zany hoe 2 taona talohan'ny Josia io dia zao indray ny momba anazy 20 taona mona fony izy vao nanjaka ary 2 taona ny nanjakany tany Jerosalema ary ny anarandreny dia Mesolemeta zanaka vaviny Aroza avy any Joda ary nanao zay ratsy teo mason'i Jehova izy tahaka ny nataony Manase ray fa nandeha tamin'ny lalana
izay tsy nankasitrahan'Andriamanitra izy. Hitantsika amin'izany mampieritreritra hoe move avy amin'Andriamanitra avokoa izay rehetra fahefana. Na dia zany aza nefa ny zava-nisy ny ainana tamin'izany. Eto ny teny nampitombaina an'izay fania dia milaza fa aoriana io andro ny tompo izay milaza fitsarana sy fanameloana io, ka anolorana izay tsy mibebaka eo an-tanan'ny fahavalona, dia iverina indray ny tompo ary iverina mikely ampahery ny olona izy, ampahery ny mpanompony izy izay efa sasatra ary kivy sy mamoy fo miraviravin-tanana noho ny amin'ny fitondrana tsy mety izay mifandimby ka mambotry sy manambaka. Tsy fandahatra amin'ny elony intsony izy rehefa miverina, fa anome toky sy anambara ny tenany ary amonjy azy. Zay le hoe amin'izany andro zany dia ho lazaina amin'ny Jerosalema ho aza matahotra ary aza miraviravin-tanana ry Ziona. Jehovah Andriamanitra ao aminao mahery izy ka hamonjy. Izany hoe zany Andriamanitra manafina, Andriamanitra miaro ny vahoaka ary tsy manisa ny elony tsy ny fahadisoany na ny fahotana. Moa tsy faminaniana toy izany tokoa va no andraindraintsika ankehitriny manoloana ny fahasarotana iaina ny firenena izay sady tsy mahafabelantsika fiangonana. Ny amin'ny tombo ny antsana manelanelana ny mahantra sy ny manan-karena ary efa tsy takona fenina intsony ny fanjakan'ny vola sy ny ratsy izay ateraka izany fanjakan'ny vola izany, ka reraka noho izany isika. Fatantsika tsara ry havana fa voateo tsika navita fifidiana maromaro ihany zao ny miliardera tsy ara-dala kanefa voafidy fanambakana, fanararotana, fitiavan-tena, halatra mety afara vonon'olona azy satria misy fifidianan'olona ao ambadika zany. Raha miverina amin'ny tompo anefa isika dia iverina amintsika koa izy, ka hiteny hoe amin'izany andro zany dia ho lazaina amin'ny Madagasikara hoe aza matahotra ary aza miraviravin-tanana ary malagasy. Ny tompo Andriamanitra ao no aminao mahery izy ka mamonjy. Izany hoe zany na dia mety hoe zavatra tsy dia mety, na dia hoe zavatra mety tsy mahasoa azy ao ambadiky ny zavatra rehetra natao amin'ny fanarenana ny fanjakana sy ny firenena, Andriamanitra rehefa miverina dia mampahery ny mpanompony izy. Tsy izany ihany anefa fa Andriamanitra ny famonjenantsika tokoa ny tompo, ka maneho fifanongoranaina aminy izy, izany hoe amin'ilay mpanompony zany. Eto indray dia mifamatotra ny ain'Andriamanitra sy izay mifidina. Andiny 7:70 tapany faharoa no ahitantsika izany. Iraviravanao amin'ny fifaliana izy, hosondrina amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiompiana izy. Na iraviravanao amin'ny fifaliana ry havana dia ny fifalian'ny olony ihany, ny fifalian'ny vahoakany ihany tarafana rehefa tafarina amin'ny fahavoazana izy ka voavonjy no tena tanjona kendren'Andriamanitra ka maharavoravo azy. Izany hoe zany tena irian'Andriamanitra raha toka tafarina ity Madagasikara ity. Irian'Andriamanitra raha toka tonga amin'ny fahombiazana ny vahoaka malagasy. Fa Andriamanitra tsy maniry ratsy ho an'ny olona, indrindra fa ny mino. Tiany ho tena voavonjy tokoa isika. Ary ny hoe hosondrina amin'ny fitiavana izy, ny fitiavan'ny olona no maharivo an'Andriamanitra. Izany hoe raha tiantsika Andriamanitra, revo koa amintsika izy, satria isika tia ozy ny soratra masina, satria izy efa tia talohantsika. Ary io fitiavan'Andriamanitra io tsy miova
tsy miala tsy mihetsika na iza mandala na inona toe-javatra mitraka ary na manahoana faratsinyolo ary zay ny porofony tantara eto satria ao anatin'ny zavatra sarotra iainan'ny firenena dia ny vahoaka Israely no miteny Andriamanitra ka manome toky ho avy indray izy ary ny fahatelo hoe hifaly anao amin'ny fiobina izy ny omby vokatry ny fandresentsika no fifalian'Andriamanitra koa ndraindray mantsy atsika diso fanantenana tafahoatra mieritreritra hoe mbola ova ihany va zao Andriamanitra zao mbola mijery ny fiainanay va izy ary firifiry ny mpanompon'Andriamanitra ao mpanatanterahana asa no indraindray tafalatsaka mifakapanahy tahaka zany ka tsy manana hery intsony entina miatrika ny ho avy raha ireo anefa riavana no aravina dia rehefa tafarina ny fiainantsika tafarina ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia izay vao afa-pony tompo satria mifanimbotra aina aminy isika mifamatotra ny aina sy ny antsika ka ny tombontsoantsika tombontsoan'Andriamanitra ny fahombiazantsika fahombiazan'Andriamanitra ary ny fahavoazantsika alahelon'Andriamanitra tahaka ny tamin'ireto fiangonana na ireto jiosy ireto moa tsy ho ampy ho anaova ny fandrenesana izany hoentinao miarina sy mihoatra indray manoloana ny zavatra maro mety mampilofika sy mandiso fanantenana mampitanondrika anao ankehitriny ary mety mampiraviravin-tanana azy eny hatramin'ny taona 13 lasa iny mety nandinika ny fanantenana tokoa mantsy isika ary nandalina izany ary misy efa nieritreritra hoe ho zavatra vaovao indray no amin'ny ho avy kanefa indraindray ny nantenain-kanirina ihany no mampivandravandra verariny ve ianao noho izany ka tsy mahita izay sarangotona no nitsindry sy ny fanilikiliana mahazo anao eo amin'ny fiainana mbola manjaka aminao ve ny vesatry ny fahotana ka mampisaraka anao tamin'ny tompo eto ry havana raha mijery amin'ity teny ity sika ny mahatsara asy anao dia miverina aingana arak'ilay tombokira hoe hitanao ny lalana mody verenana makany amin'ndrainao ary zany ny fanafody ary rehefa hitanao io rehefa tafaveriny ianao aneo ny fahafaham-pony aminao izy satria mifaningotraina ianao sy izy tahaka ny fifalian'ny ray izay tsenany zanaka arak'ilay tantarany zanakadala hoe dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy fa raha mbola lavitra izy dia tazandray ny aronena azy izy ka niazakazaka dia namina ny vozony sady nanorokazy ary lay zanany nanao tamin'ny hoe raikeo efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao a ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiankanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapany tonga ary eto atyny zanakombona faly ka vonoy ary aoka isika inana sy faly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fahita indray dia mifaly izy nioka tombo fahadimy 12 hatramin'ny 420 zany hoe tian'Andriamanitra hiverina aminy isika tian'Andriamanitra hifikitra amin'ny bebe koa isika tian'Andriamanitra tsy hanantena famonjena hafa tsy amin'Andriamanitra ary eto ry havana raha fitinina izay voalaza raha mijery ny traikefan'ireo samaritana nandritra ny roa andro izay nitoeran'i Jesosy teo amin'izy ireo isika dia tsy hoe
nahafantatra ny Jesosy araka ny fitantarana sy ny fijoroana vavolombelona natao taminy ihany izy ireo, satria hitantsika mantsy le vehivavy Samaritana zay niresaka teo ampatsakana tamin'i Jesosy dia rehefa afa-baraka izy dia ozy eto hoe andeha ozy izay le Lazarozy izay nilazainy tamiko daholo izay rehetra nataoko. Zany hoe hitan'Andriamanitra avokoa nantany amin'ny afinazy, hitan'i Jesosy dia izany angano Mesia izy, fa tsy izany ihany anefa fa tena nino reto olona reto, tsy hoe noho ny fitantarana sy ny fijoroana vavolombelona, fa hoy izy hoe ary maro koa nino noho ny teny ka nanao tamin'ny vehivavy tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay ny mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Efa afiriana moa ny tadiavanao mpamonjy, efa afiriana ny tadiavanao mpitarika mahomby, efa taona maro zay, ary efa afiriana ny nandrenesanao fa amin'ny tompo ihany no misy famonjenao anao, ary efa maro talohanao ny nandray soa sy afaka nijoro vavolombelona izany. Nahoana nefa ianao no toa mbola tsy resy ihany, toa mbola milofika ihany, toa mbola diso fanantenana ihany, satria mijanona ho fahafantarana sy fandalinana ihany ny momba ny famonjena ho anao. Ary io lay lesoka sy arety ny protestanta indraindray, afa-po amin'ny fianarana, afa-po amin'ny fandalinana, afa-po efa haiko daholo ny zavatra rehetra, fa tsy miaina, tsy mampiatra amin'ny fiainana ilay famonjena izay fantatra fa ao amin'ny tompo no misy. Eto tadidio fa tiany tompo momba famindra ianao amin'ity taona 2024 ity, ka rehefa avy ampahafantara fa ao aminy no misy ny fampahirizana ny reraka, ary zay mino azy dia mifaniditra aina amin'ny tanteraka, ka ny fiarenanao no fifalianiko dia meteza iaina izany sady izara izany amin'ny hafako. Ampy zay ilay taona na ilay fotoana izay nikombokombona, ilay fotoana izay nandefidefera, ilay fotoana izay niafiafina no nitahotra. Eto ry havana dia mahery ilay tompontsika ary mahavonjy antsika amin'ny sarotra rehetra izy, amin'ny fanandevozan'ny fahafatesana, amin'ny fahotana ary amin'ny fakapanako. Ary eo dia tsaroana ilay soratra ao amin'ny epistily any Hebreo hoe koa satria manana nofo aman-drano zaza dia mba hanandray izany koa izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana hery ny fahafatesana dia midevoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany tamin'ny fanandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Koa amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalany amin'ny zavatra rehetra izy, mba mpisorona be mamindra fo sy mahatoky amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana no mieliky ny olona, fa satria nalaim-panahy ny tena ny tamin'ny fahorinana entiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Koa inona no mbola mampatahotra anao, inona no mbola mampanahy anao? Fikiro Jesosy, fikiro fa ao aminy ilay Andriamanitra ny famonjena antsika dia mampahery antsika ary afaka mampijoro antsika indray, ary asehony fa mifaningotraina isika sy izy ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen.